dia mbola amin'ny fifaliana trano no afahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao manoloana ny toe-javatra misy fa tsika kristianina dia tsy vaovao amintsika fa miaratsy izao fiainana izao ary dia tonga ao anatin'ny fahatanterahany famantarana nataon'i Jesosy hoe andre ady sy filazana ady ianareo mankatsika ny fifankatiavan'ny maro no tsy fankataovan-dalàna ary izany no mahatonga ny korotana loza sy ny ady amin'izao vanim-potoana izao. Maro nefa ny olona no tsy mahatakatra izay zavatra ambarana baiboly ary izay no ialan'Andriamanitra ny enina mandrakariva maniraka amin'ny mpanompony mba hanokatra ny masom-panahin'ny olona ka tonga ny olona tsiraray avy hitodika amin'Andriamanitra izay tompon'ny famonjena. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray io mangororo tokoa ny fo mampanahinay manoloana ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao. Tsy hita izay ho sarankodina ary tsisy zavatra azonay hanan-kina na fanantenana ity amin'ity izao tontolo izao ity fa izay rehetra atao dia tsy mitondra fiadanam-po, tsy mitondra fahasoavana, mihamafy ny fiainana, korotana misy avetsavero, ny loza tsy mitsahatra, ny aretina mamely ary tsy amin'ny firenena iray fotsiny fa mahatratra n'izao tontolo izao. Indraindray mieritreritra ny akamaroan'ny olona toa tsy misy izany Andriamanitra izany ka rehefa efa nampahafantarinao dia milo ny zavatra hitranga fa ianao tsy mandaona mahafoy anay fa miaraka aminay ao anatin'izany toe-java-tsarotra izany ary misy lalana tianao hita an-tanana ny olonao mba tsy hanjeny andro lava fa mba hitodika aminao mba hanana ny fanantenana dia misaotra no ny fanariana ny teninao izay tsy mitsahatra. Misaotra ihany koa satria ny fanahinao masina irery ihany no afaka handresy lahatra ny olonao anaiky ny fahamarinana manoloana ny zavatra mahakivy amin'izao vanim-potoana izao tompo. Ny teninao izay ho re enganeka hitondra fiononana sy fanantenana ary fivaliana ho an'ny vahoakanao dia asehoatra ny voninahitra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo izao tsy isy tongatonga ho azy ositsika fa misy antony avokoa ary vao avy nandalo ny Paska isika ary ny afatry ny Paska tsy mijanona tamin'iny vanim-potoana iny fotsiny fa mbola mitohy ary mifanindran-dalana amin'izany ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo izao. Tsy verenantsika lava izay voalaza fa misy zavatra tsindrintsika izay nitenenina tamin'ny farany ao amin'ny Exodosy 12:20 ka hatramin'ny 13 ny zavatra mitranga tamin'ny Paska io fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka mono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraka avokoa izao no Jehova ary ny raha dia famantarinao anareo amin'ny trano izay itoeranareo ary raha marita ny raha dia andalo anareo ka tsisy loza ndringanana anareo raha mamely ny tany Egipta. Izay no mahafe ny zavatra mitranga amin'ny andro Paska tamin'izany vanim-potoana izany ary miverina amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'izao vanim-potoana izao. Zavatra telo ositsika ny zavatra mitranga: Jehovah midina, inona ny zavatra ataony, isy loza izay anjo ny Egiptianina izay fanambarantsika teto hoe tsy mihetraketraka Andriamanitra ka hamelo ny zanak'olombelona noho ny tsy fahalalana
fefanampahafantarina azy ireo ny sitrapon'Andriamanitra vokatry ny fandavany an'io Andriamanitra io sy tsy finoany ny herin'Andriamanitra. Tsy natoky an'izany ny Egypta, ary amin'izao vanim-potoana izao ihany koa na dia kristianina aza dia be dia be no mipetraka amin'ny toeran'ny Egyptianina, manao atsirambina ny famarinana ny tenin'Andriamanitra tsy mino. Dia ho an'ireny olona ireny zavatra mitranga dia midiny Jehova ary mitondra fandringanana. Zay le zavatra anankiray izay hitantsika tany amin'ny Exodosy 12:12 moa dia hoe ny rà dia famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo. Raha mahita ny rà dia andalonareo ka tsisy loza handringanana anareo raha mamely ny tany Egypta. Zavatra faharoa dia misy famonjena izay fahomanin'i Jehova ho an'ny olona izay mankatoa ny teniny, ary ny zanak'Israely izay nivatana ny teny natao vavolombelona tao amin'ny tany Egypta mba hanehoan'Andriamanitra ny maha izy azy, nanaiky ny fepetra napetrak'Andriamanitra tamin'io vanim-potoana io. Dia nisy sorodalana napetrak'Andriamanitra resahantsika hoe ny Paska tamin'izany vanim-potoana izany dia tao anatin'ny fibohana, ary raha vao misy ny fibohana dia misy loza izay ary misy fepetra tsy maintsy tandremana ankatoavina mba hazahoana famonjena. Zavatra faharoa misy dia misy ny famonjena ataon'Andriamanitra na dia eo ary ny loza. Ary ny zavatra fahatelo hitantsika dia ilay fanavahana ny olona mino an'Andriamanitra sy ny olona tsy mino an'Andriamanitra. Ireo zavatra telo ireo ny zavatra mitranga eo amin'ny Paska. Ary ahoana no fiseho an'ilay famantarana dia hoe ny rà dia famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo. Raha ilay zanak'ondry izay novonoana izay atetina amin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana, io no marika ahafantaran'Andriamanitra ny olona izay nankatoa ny teniny. Ka raha manaja ny fepetra izy dia na misy ary ny loza dia za tsy handringana loza Jehova. Ireo zavatra telo ireo ny zavatra mitranga, ny zavatra manaitra nefa ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia mamerimberina ihany ny zavatra misy maneran-tany tao anatin'ny telo taona dia mahavariana, satria ny zavatra mitranga ny taona 2024 mialohan'ny Paska ny boirin'ny valanaretina izay nantsoana izao tontolo izao ary tao amin'ny vanim-potoana manodidina ny Paska dia ny nahatratra teo amin'ny faratapony raha ny filaza azy ny loza izay niteraka fahafatesana maro manerana n'izao tontolo izao. Niditra tao anatin'ny fibohana tamin'izany vanim-potoana izany, ary tsara ny manindry fa ny Paska tamin'ny taona 2020 dia tsy tamin'ny andro asabotsy, satria nisy fifandraisan'ny andro asabotsy na ny andro fahafito na ny sabata sy ny Paska aosika. Kanefa ny Paska tamin'izay vanim-potoana izay tsy andro asabotsy fa ny afatry ny Paska no nampitaina, natao rehantsika tsy tao amin'ny fiangonana misy ny tena fotsiny fa niazahana mba hampitaina mba horehan'ny olona eto amin'ny firenena sy nampitaina mba hore manerana n'izao tontolo izao. Tonga ny taona 2021 dia izao mialohan'ny Paska indray dia nirongatra indray ny aretina, namely an'izao tontolo izao miteraka fahafatesana tsy tambisaina akoatra ny loza maro hafa izay nitranga tao anatin'ny vanim-potoana ny Paska 2021 dia tahaka ny natratra ny faratapony loza zany rehetrarehetra izany. Rehefa afaka kelikely indray ny Paska dia ohatra ny lefilefy le loza, ary tao anatin'ny fibohana ihany no nanatanterahana an'izay. Fa ny zavatra nisy nefa taty amin'ny taona 2022 izay miafaka izay mitraika manerina n'izao tontolo izao dia izao nifanitsy tao amin'ny andro fahafito ny Paska. Mialohan'ny Paska indray dia io ny loza izay hitantsika fa mandraka ankehitriny
taintainana ny firenendehibe firenena rehetra ambonin'ny tany no ny ady misy eo amin'ny Russia sy Ukraine, ary zany ady zany de misy fiatraikany manerana n'izao tontolo izao, ary raha ny fandiniany manam-pahaizana manoloana izany ady zany sy ny zavatra mitranga de ahina ho tonga amin'ny 3e guerre mondiale ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Paska daholo nefa no hitrangany zany zavatra rehetrarehetra zany. Kanefa ny Paska indray tamin'ity taona 2022 ty de nifanitsy indrindra tamin'ny andro fafito na ny sabotsy na ny sabata. Misy afatr'Andriamanitra goavambe mimpita ao anatin'izay. Mampatsiaro kely ihany satria tsy maintsy averina zay mba hatakaratsika ny fanohizana ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina. Taona 2022 tsisy afa-be lafa vao manomboka 1er janvier andro sabotsy. Jerevantsika teto misy ny taona ara-baiboly zay manaraka ny fiodin'ny volana, ary ny taona fiatombohan'ny taona ara-baiboly de tamin'ny 2 avril zay volana nisan'ny nozina volana Abiba de asabotsy. Ary ny zavatra tena nanaitra de ny Paska tamin'ity taona 2022 ty de nifanitsy indrindra tamin'ny andro asabotsy. Le Paska zany, ny afatry ny Paska 3 taona veriny telo misy fanairin'Andriamanitra ho an'ny olona. Kanefa indray fanindry tamin'ny zavatra mitranga amin'ny taona 2022 le asabotsy miveriny telo hatramin'ny Paska de ohatran'ny mahavariana zany rehetrarehetra zany. Zany hoe Andriamanitra te hanindry mazava-dehibe andreo zavatra ireo de ny andro fafito sy ny Paska. Kanefa tao anatin'ny Paska indray de nahitatsika fa ao amin'le Paska de misy fanavahana ho sika, misy loza de misy famonjena de misy fanavahana amin'ny alalan'le ra araky ny Exodosy 12 ny 13 de io raha io sika de mentin'Andriamanitra hamatara ny olona zay nakatony teniny mba hamonjena azy, mba ho tomboka se mba hanavahan'Andriamanitra ny olona. Na tonga atsika nyresaka hoe ny zavatra fahatelo mitranga indray ao anatin'ny Paska de fanavahana, zany hoe manavaka ny azy sy ny tsy azy Andriamanitra ao anatin'ny loza. Ny tsy azy de tradoza, ny azy de vonjena de havahana, na de eo amin'ny eonevony tany Egypta azy. Nijeritsika nefa satria raha nitondra koa ny afatry ny andro fafito de nijery ny bokin'ny Genesis de nahitatsika fa Jehova no nanao ny andro, ary ny andro fafito de no natokany mihitsy mba hitsarany satria teo ny nahavitany zavatra rehetra sy namelarany teo anatrehan'ny zanak'olombelona ny zavaboariny rehetra, nanolorany azy teo am-pelantanany mba tonga azy tena hitandrina andray ny fihetseham-pitondratena mba hasambatra azy, mba hampiadana azy. Ary ny filazan'i Jehovah azy de hoe hiasa sy hitandrina nisany dika ny kajy tsy ho simba ny fahasambarana zay natolotr'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona. De zay natonga atsika nijery ny Exodosy 20 ny afatry ny andro fafito. Le andro fafito io matetika zay indraindray tena tsy zakan'ny olona ny miresaka azy, satria vao miresaka ny andro fafito na ny sabata de ny fieritreretan'ny olona de ambany lalàna zioga. Kanefa raha ny soratra masina tsy marika amin'ny hoe ambany lalàna na zioga, fa mariky ny famonjena sy ny fanafahana. Fa inona ny tena antony raha ny Exodosy 20 andiny fafolo fotsiny fa sabatan'ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Zany hoe tsy an'olombelona io, tsy an'Jiosy, tsy any zanak'Israely, fa any Jehovah Andriamanitra. Ao amin'ny didy 4 no misy an'izay, ary zay ny antony
Nandiny faraika ambifolo fa enemana no nanaovan'ny Jehovahandriamanitra ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito, zany no tahiany Jehova ny andro sabata. Ary izay le hoe ny antony tahiany Jehova ny andro sabata sy ny nanamasinany azy sy ny nanomezany baiko ny zanak'olombelona dia mba ho tsangam-bato ny famoronana, satria tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mba ho tsapan'ny olona zany fa Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, eny hatramin'ny tenany, ary tsy mifidy io, tsy hoe ny zanak'Israely rery fa na jentilisa tsy mino an'Andriamanitra ary dia mba ho tonga saina ny jentilisa hoe tsy tongatonga ho azy teto izy fa nisy mpamorona mba fahany manome voninahitra n'Andriamanitra, mba mahafahany manome voninahitra n'Andriamanitra, zany hoe tsangam-bato ny famoronana ny andro fafito izay miveriny intelo tamin'ity taona ity nitondrantsika fanazavana. Na nazava ny Paska koa tsika miveriny intelo fa maninona no mifanitsy ao amin'ny andro fafito dia nijerontsika ny Deutéronomia toko 5, Deutéronomia toko 5 tsy didy fa-efatra ihany io, zany hoe mitovy amin'ilay didy napetrak'Andriamanitra tary amin'ny Exodosy toko 12. Tsy misy miova le didy fa nampian'Andriamanitra ny fahazavana tao amin'ilay didy, dia ny zavatra nisy nefa ny 5:5 tsarofa andevy tany amin'ny tany Egipta ianao ka tanàna mahery sandrina hitsitra nitondran'i Jehovahandriamanitra ho anao ny voakavy tany, zany nandidiany Jehovahandriamanitra ho anao hitandrina ny andro sabata. Zany hoe atondray zany dia fampatsiarovana ny Paska nikolaka ao anatin'ilay didy fa-efatra mba ho fantatry le vahoaka fa ny antony nanomezany azy ny Paska dia mba hatonga azy hitandrina ny sabata. Ary raha mandinika tsara tsika dia le didy fa-efatra zany dia lasa miampindray tsy nitsangam-bato ny famoronana ahafantarana mahandriamanitra n'Andriamanitra fotsiny, fa tsangam-bato ny famonjena, zany hoe Andriamanitra ny tompo ny famonjena izay hita taratra tao amin'ny Paska tao amin'ny Exodosy toko 12. Ary izay no tsindreny Deutéronomia toko 5 mahasaro-pady amin'ilay andro fafito. Mialany any n'Andriamanitra araka ny resantsika hoe ny Paska anke tsy voatery ho andro tokana foana fa miova isa-taona izy, fa tamin'ity taona ity dia ny zavatra miavaka dia nifanitsy tamin'ny andro fafito izy mba hanamarinana n'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao mihitsy hoe ao anatin'ny didy fa-efatra aonao isiny ny tsangam-bato amin'ny famonjena. Ary inona ny tokony atao? Mila miverina amin'io tenin'Andriamanitra io dia fanajana n'ilay sabata ny Jehova fa tsy an'olona. Izay tsangam-bato ny famoronana kanefa tsangam-bato ny famonjena ihany koa. Dia nahita tsika hoe inona indray no mampiavaka an'ity andro fafito na sabata ity. Soratra masina tsy azo fohanina ary tsy mamorona tsika fa zay teny napetrak'Andriamanitra no raisitsika dia nijerevantsika tamin'ny farany Ezekiel toko 20 nandiny 1:12 nomeko azy ny didiko nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka azy mitondra fiainana. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehova no manamasina azy. Ny antony fanamasinana zany sy ny nanomezan'Andriamanitra ny sabata dia mba ho fantatry ny olona fa ao anatin'ny sabata Jehova no manamasina ny olona izay fahamarinana hatrany am-piandohana. Nitsahatra izy tamin'ny andro fafito any amin'ny Genesisy toko 2 andiny 1 ka hatramin'ny 7, satria vitan'Andriamanitra izay rehetra nataony tamin'ny andro fafito dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito izy ka nita sy nanamasina ny andro fafito. Ary le andro fafito koa dia hamasinina, zany hoe ho atokana ho azy ny zavatra rehetra hatramin'ny zanak'olombelona. Kanefa nomeko ny sabatako ho famantarana ho amiko sy aminy, zany mba hamantaran'Andriamanitra ihany koa iza no azy, iza no tsy ho azy, fanavahana zany izay hitantsika tary amin'ny Exodosy. Zany hoe tary amin'ny Exodosy ny raha dia famantarana tomboka se fanavahan'Andriamanitra ny olona, fa ty amin'ny Ezekiel toko 20 dia ny sabata no famantarana. Ery amin'ny 9 faharoapolo amin'ny Ezekiel toko 20
ary manamasina ny sabatako mba ho famantarina ao amiko sao aminareo ka de fantatrareo fa za no Jehova Andriamanitra reo mbola nitsindriny indray mandeha ajao ny sabata, amasino ny sabata, tandremo ny sabata mba ho famantarana ozy. Izay no famantarana oentin'Andriamanitra hanavahana ny olony tomboka se. Ary io mijerevan'Andriamanitra ny olony hoe oloko ve reto sa tsy oloko, de ny andro fafito mijerevana an'izay. Zany hoe ny andro fafito na ny sabata de famantarana sinina na tomboka se ahafantaran'i Jehova ny olony. De ny Deutéronome 10 nahitantsika hoe lasa tsangam-bato ny famonjena indray. Ho fanampin'ilay hoe sady tsangam-bato ny famoronana, Andriamanitra ny tomponatoka ny amin'ny famoronana n'ity zao tontolo izao ty, kanefa tsangam-bato ny famonjena satria tanàna mahery sandrina intsitra ozy Jehova nitondrako anareo mivoaka tamin'ny tany Egipta, tsy tafavoaka teo raha tsy ny Pasika, raha tsy nisy an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema, ahitana taratra ny fahafatesan'i Jesosy Kristy niafatra ao anatin'ny sabata. De izay no nandidin'i Jehova ny olony hitandrina ny sabata, de lasa famantarana fa ny zavatra manaitra. Betsaka ny olona tsy mahatakatra n'ity zavatra ity hoe ilay sabata andro fafito andro sabotsy zay nitsindrin'ny olona, ka rehefa mivavaka izy amin'ny andro sabotsy de veriny fa zay fotsiny famantarana. Fa inona moa mahatonga n'lay andro fafito ho famantarana, tsy le andro fotsiny ihany amin'ny maha sabotsy azy, fa no le Pasika de no le raha ny zanak'ondry zay nilatsaka no nahatonga le sabotsy ho lasa famantarana, ho lasa famantarana. Zay ny mahafamantarana ny andro sabata, fa tsy hoe sinina hafa ny sabata de sinina hafa le raha, fa noho ny amin'le raha de no tendren'Andriamanitra le andro fafito mba ho amasinina, ary le raha zay famantarana mahatonga n'le andro fafito ho lasa famantarana, de sady famantarana entin'Andriamanitra navahana ny olona ny fitandremana ny sabata. Fa ny olona mitarina ny sabata araka ny filazany hoe ho famantarana ho amiko sao aminareo ka de fantatrareo fa izany Jehova Andriamanitra reo amin'izay vanim-potoan'izay no hahafantaran'ny olona fa mpamorona Jehova sady tomponatoka amin'ny famonjena Jehova. Nisy raha famantarana tao amin'ilay andro sabotsy zay matetika ataon'ny olona atsirambina. Miveriny intelo ny afatry ny Pasika, miveriny intelo ny andro fafito, ary ny fanindry tamin'ilay Pasika ny taona 2022. Tsisy ataona nahitantsika an'izany satria ny Pasika de miova isa-taona, ary raha mandinika an'izany rehetrarehetra zany de ohatrany matahotra sy mangovotra hoe tena taona roviny indray vo isy zavatra hifanitsy takan'izany hoe ny Pasika nisy afatra intelo misesy nampitaina tamin'izao tontolo izao, ary ny faranan'i Jehova tamin'ny taona 2022 nampifanindrifiny amin'ny andro fafito, fiandohan'ny taona Gregoriana andro fafito, fiandohan'ny taona ara-baiboly andro fafito, ny Pasika andro fafito ny taona 2022. Tsy isa-taona no ahitantsika an'izany fa miavaka ty taona 2022 ty. Ary ny zavatra mitranga nefa de zao, tsy ho an'ny firenena tokana ihany, tsy ho an'ny kristianina tokana ihany, fa afatra mahatratra n'izao tontolo izao de tsy mahagaga ny toe-javatra mitranga zay rehentsika amin'izao vanim-potoana izao. Ohatrany hoe tena miala nenina nisa telo de mampiseho ny isan'ny fahafianoana, mampiseho ny isan'Andriamanitra, kanefa rehefa jerevana ihany keo ohatrany tena faratapo ny fialanenina ataon'Andriamanitra ho amin'ny olona. Mino afa efa manomboka mazava amintsika ny mahafamantarana ny andro sabata, tsy le andro fafito fotsiny fa no le raha zay narotsaka. Verina kelitsika any amin'ny Genesis mitondra fanazavana, satria hatrany amin'ny Genesis de inona ny zavatra mitranga tao amin'io andro fafito io. Ny zavatra nisy tetỳ ny bokin'ny Genesis angely de tia rehefa noforonon'Andriamanitra ny zavatra rehetra de vita ny zavatra rehetra, ny andro enina ary ny andro fahenina namoronany
ny zanak'olombelona ary ny vehivavy no niforonona farany nasondritory any Adamasiva de nomena ny didy de rehefa tonga ny andro fafito de nanomboka miaino ao amin'ny Saedena i Adamasiva. Ary le andro fafito de andro nampahafantarin'Andriamanitra ny voariny fa izy no nahary ny zavatra rehetra. Ny velariny teo anatrehany zanak'olombelona le zavatra nohariny rehetra zay tena tonga lafatra, tsisy azo anapina, tsisy azo analany. Ny velariny natolony hatramin'ny fanamasinana, ny fanokanana, natokany mihitsy i Adamasiva mba hanjaka amin'ny zavaboariny rehetra ary ikajy tsy ho simba ny fiadanana sy ny fitahiana natolotr'Andriamanitra azy satria nomen'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra nanaitra nefa de zao io andro fafito eo de volanina teo daholo ny voary rehetra. Eny zay hitantsika fa hatramin'ny menarana azy zay anjely teo anatrehan'Andriamanitra tsara tamin'izany vanim-potoana zany fa vokatry ny fiodinany de nivadika ho menarana na amin'ny sehatra ra-panahy de voly zay namitaka. Ny zavatra nisy teto nefa melohany io nangalany de voly fanahy any Adamasiva io de fa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, de fa voalamin'Andriamanitra ny zavatra tokony hitondra fiainana ho an'ny Adamasiva, napetrany de meloha azonareo hoanina ny azo rehetra eto amin'sa zay antoky ny fiainana ary miafina ao anatin'izay azonareo hoanina hatramin'ny voan'le azonainy zay mahavelona mandrakizay, zany hoe nisy fiainana nomena tao anatin'io sabata io. Kanefa ny zavatra nisy ihany keo de zao ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no haza haninareo fa ny fotoana zay hinananareo azy de ho faty tokoa ianareo. Melohany zavatra rehetra zany, melohany tena hidirany Adamasiva ao amin'ny fiainana, zany hoe tsisy zavatra tsy efa vitan'Andriamanitra. Rehefa tena dirihana zany ny andro enina de fialan'Andriamanitra nenina mihitsy ny karakara ny zavatra atonga fiadanana ho an'ny zanak'olombelona de ny fitsim-pitondratena mba harahany fa zavatra tsy maintsy ho hita ao anatin'ny sabata de raha makatato ny teniny de fiainana mandrakizay ary tokony ho velona mandrakizay ny zanak'olombelona. Fa raha tsy makato ny teniny de miditra ao amin'ny fahafatesana. Foto-kevitra roa no hita ao anatin'ny sabata, ny foto-kevitr'Andriamanitra ary ny foto-kevitry ny menarana de tonga teo i Adamasiva ary io no mampiseho ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra satria tsy noterena tsy maintsy ankato lay didy ny zanak'olombelona. Fa raha izany de tsy vitany zanak'olombelona mihitsy ny ihinana ny voan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy, fa tonga de tahaka ny tsy misaina de tonga de tsy maintsy nihinana ny voan'le azonainy. Fa nanaja mihitsy izy ny safidy napetrak'Andriamanitra taminy satria no arian'Andriamanitra araka ny tarehany tahaka ny endriny ny zanak'olombelona, mana-tsafidy afaka mandray fanapa-kevitra ny amin'izay ho aviny rehetra. Inona ny zavatra mitranga eo ao anatin'ny sabata raha ao anatin'le andro fafito rehefa dinihana ny olona tafiditra ao anatin'ny andro fafito de azo lazaina fa tena olona afaka. Raha vao tsy tafiditra ao ianao de tsy olona afaka, olona fatorony afoto-kevitra hafa. Fa vao tafiditra ao anatin'ny sabata ianao ao anatin'ny andro fafito olona afaka ianao zay, olona ajain'Andriamanitra ny safidinao, olona mahafantatra ny zavatra hitranga rehetra ianao hoe ty raha ataoko de hitondra fiainana, ty raha laviko de hitondra fahafatesana. De ahoana no afantarina fa manaja ny safidy ny zanak'olombelona Andriamanitra, izy tsy naniry tsy maintsy fa napetra ny tao. Zany hoe tao anatin'ny andro fafito zany de zao navelan'Andriamanitra ndeha malalaka le zanak'olombelona mba handray fanapa-kevitra ny amin'izay fantany fa tokony hapeta ny fiainany. Fa inona ny nataony? Tsy le zavatra toromarika napetrak'Andriamanitra no narahany Adamasiva fa nisafidy iainy ny feon'ny devoly izy, nisafidy ny iainy ny teon'ny devoly. De inona ny zavatra mitranga?
na de tokony ho fiainana mandrakazay ary no raisiny ao anatin'la andro fafito ny zavatra misy nefa de zao fahafatesana nitafiditra de eto am'ty zao tontolo zao ty satria nanaiky ny torohevitry ny mena rano tsy najery an'izay nefa Jehova tsy najery an'izay. Andiny fafito amin'ny Genesis toko 7 rehefa nihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy de nahiratra ny mason'izy ovady izy ka fatany fanotanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka natao misikina ho azy hafahafa mafinaritra rehefa matakatra ny zava-panahy makasika ny tenin'Andriamanitra zay le fanjairina ravina viavy zay de mariky ny fiafienana sy ny fahatsapatena fa diso teo anatrehan'Andriamanitra izy nahiratra ny masony hatram'izay ange miaraka teny izy mivady tsy olana taminy ny brida satria madio ny saina na masina izy olona no foron'Andriamanitra tao anatin'ny fataterahana fa rehefa ninana voan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy nahiratra tokoa ny masony ka hitany fanotanjaka izy ary zay le fitanjahana zay rehefa jerevana ny soratra masina hitany nahatsapa izy fa nandika ny tenin'Andriamanitra nahatsapa izy fa nididoza nahatsapa izy fa miditra ao anatin'ny fahafatesana miezaka tamin'ny herin'ny tenany izy tsy nitodika tamin'Andriamanitra akory nefa fa nanjaitra ravina viavy io miezaka ataon'ny olona am'izao vanim-potoana zao manoloana ny loza miezaka mitady vahaolana amin'ny herin'ny tenany fa tsy matakony ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy mahatakony tsy mahafaka ny fahafatesana efa tafiditra tsy mitondra fahamonjena de nyanitsika milesona fa ny zavatra misy ao anatin'ny andro fafito tam'izany vanim-potoana zany ihany no hijerevantsika azy ny zavatra misy nefa de zao Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra tsy majery ny fiodinan'ny olona Andriamanitra miala nenina fa ny zavatra nataon'i Jehova Genesis toko 7 de ny 17 ny zavatra nataon'i Jehova raha vakitsika hatramin'ny 19 tsara ho azavaina ary nandrehan'i Jehova Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy ozy rehefa ho arivany andro ary raha lehilahy sy ny vadiny nihery ny tavan'i Jehova Andriamanitra tao anatin'ny hazo tao amin'ny say le finanana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy le fahatsapatena fa nitanjaka efa tsara nge ny mahatsapatena hoe nitanjaka de nanjaitra ravina viavy mba hanakonana ny fahamenarany hanakonana ny fahadisoana kanefa le fanjairana ravina viavy tsy mahatonga ny Adamaseva ny fanantona tamin'Andriamanitra fa voamaika nampandositra azy ny ala tamin'ny tavan'Andriamanitra niezaka rehetra ataon'ny olona lehibe de afa-pamonjena mandositra ny famonjena ataon'Andriamanitra izy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay kanefa Jehova tsy matsindry ary tampitiavana lehibe satria fanerasera tamin'izany vanim-potoana zany tamin'ny voariny Andriamanitra ao anatin'le fiadanana mijery ny zavatra nataony mijery ny mahatonga lafatra ny voariny rehetra de midiny Jehova ary Jehova Andriamanitra ozy de niantso an'raha lelaka nanao tamin'io aiza moa ianao zany hoe tsy tonga de nanameloka izy fa nitediaviny ary misy zavatra tian'Andriamanitra ho tsapany le zanak'olombelona nanontany izy any Adama aiza moa ianao Andriamanitra ve de tsy hafantatra izy nahary ny zanak'olombelona rehetra ka tsy ho fanta hoe lasa nihery ao anatin'ny hazo ao amin'say izy fa tiany ny fandray mba ho tsapany rehetra zanak'olombelona rehetra akaiky azy izy mifanerasera amin'izy mitady azy Andriamanitra aiza moa ianao ary ny zavatra na nikendren'Andriamanitra tamin'io de ny mba hatonga reto zanak'olombelona zay nyforoniny reto hibaboka eo anatrehany ny zavatra natao nandrehanao izy nandrehanao tao amin'ny saha de natahotra satria mitanjaka ka nihery fiodinana amin'Andriamanitra nge atsapan'ny olona ihany fa natahotra fa amin'izao vanim-potoana zao
miodina amin'andriamanitra ny olona araka ny resantsika hoe raha ny afatry ny pasika sy ny afatry ny andro fafito tsy zakan'ny olona nge io tsy matahotra tsony ny olona manoloana ny fiodinana mifankatoavana ny tenin'andriamanitra tsy nanana ny toe-panahiny adama hoe nandreanao mitsangatsangana tao amin'ny sahazy de natahotra satria mitanjaka ka ny hery midikany satria diso ka ny hery fa tsy nijanona treo Jehova tena tiany ny fandraisany tiany ny baboany le zanak'olombelona ary izy moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao efa ninananao va miazo zay nandrarako anao tsy nananao ary zay le teny tsotra tiany Jehova nampitaina tamin'ny zanak'olombelona ary ampitaina amitsika ihany koa fantatry Jehova nge fa ninana izy kanefa fanontaniana napetra efa ninananao ve le azo zay nandrarako anao tsy nananao mivaly teny nandrasan'i Jehova de zao nohaniko le izy zay nandrasan'i Jehova zay ny tokony valiny efa ninananao va le azo nandrarako anao tsy ninananao mivaly teny de zao efa nohanika fa tsy zay nefa ny nataony Adama fa nahiliny any amin'ny Eva zay ny mahatonga ny tsy fankatoavan-dalàna faravaniny ny fifankatiavana mahatonga ny ady ka nale vehivavy nomen'Andriamanitra azy zay tena tiany tamin'ny voalohany nanjary nampangainy teo anatrehan'Andriamanitra de ora lehilahy vehivavy zay nomenao ho namako izy no nanome any voankazo ka de mihinana ohatrany teteny amin'i Jehova hoe tena lozany nataonao Jehova fa tena nampidirinao tamin'kizo fa le vehivavy zay nomenao de namosavy tsy afaka hiteny an'izay Adama satria efa fantany miloha mididy nanontaniana indray raha vehivavy hoy Jehova Andriamanitra tamin'ny raha vehivavy inony zao nataonao zao de ho raha vehivavy nomena rana no namitaka ka de nihinana tsy alana olana fotsiny fa zay ny safidiny zany hoe ny andro fafito de avelan'Andriamanitra andeha araka ny safidy ny olona ary zay safidy raisin'ny olona de ny olona no mitady ny vokany eo anatrehan'izay ary hoy Jehova Andriamanitra tamin'ny menarana na ilikiny raha vehivavy tany amin'ny menarana tsy mahafaka azy zany satria nahoana efa misy teny nomen'Andriamanitra azy zay tokony nankatoavana fa sitrapony safidiny te hanandran-doza manandrana fahafatesana hoe tena ahoana moa zany maty zany de nandramany de io tokoa fa tonga ny fahafatesana tsy afa-bela tsony niezaka nanjaitra ravinaviavy tsy mahavonjy niezaka taony ny tena zay natonga atsika hoe tsangam-bato ny famonjeny ny sabata io andro io ihany de niteny tamin'ny menarana Jehova ary hoy Jehova tamin'ny menarana satria nanao izany ianao ko amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby di rehetra de ianao ny voozona ny kibonao mandehananao ny vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao de ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy sy ny taranako sy ny taranany izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny mbelahy tongony teny fikasana lehibe teny fikasan'ny famonjeny zay hitataratra sahady ao anatin'izay ny famonjena ataon'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy Kristy zay ambaratsika mazava fa hatrany amin'ny bokyny Genesisy tao foany Jesosy fa tsy hitan'ny olona zay ny tsy hitiavan'ny olona ny testamenta talohange fa izy ady hifanandrinany tsara sy ny ratsy hifanandrinany Jesosy sy Satana hifanandrinany zay mino an' Jesosy fa ny zavatra anjoany Satana nefa tsy afa-be satria namitaka izy de amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby di rehetra de anao mivoaozona ozy mikibinao no andehananao mivovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao zavatra misy de tonga ny fahoriana no iterahanao abe debe ny fahorianao indrindra raha manananaka ianao ary fahoriana no iterahanao zanaka ary mivadinao no entehera ny fanirianao ka izy no anapaka anao ary hoy koa izy tamin'ny Adamo satria efa niainy feo mivadinao ianao ka ninananao ny azo zay nandrarako anao hoe azy hinananao zany voaozona ny tany no izay nataonao fahoriana no hinananao nyvokany amin'ny andro rehetra iainanao aniritsilo sy hery ho anao izy ary hoaninao ny anana fampoly ny fahatsembohan'ny tavanao no azahoanao any na mandra-piverinao any amin'ny tany
fa nytanana ny lananao fa vovoka ianao ka hiverina ho amin'ny vovoka indray tsy afa-miala ny famarinany fa zany rehetrarehetra zany nampahafantarin'andriamanitra amin'ny olona hoe ninonino na ezaka atao mitediavana vahaolana ety am'ty zao tontolo zao ty vovoka nefa rany fahafatesana nefa rany ary zay ny tokony ampitodika ny olona amin'andriamanitra kanefa miditra ntsehatra any andriamanitra eo amin'ny andiny raiky amby-roapolo ary Jehova Andriamanitra ozy nanao akanjo-oditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampy akanjo azy amin'ny andro fafito daholo ny hitrangana zany zavatra zany le akanjo oditra tsy hoe zavatra no foronon'Andriamanitra vaovao indray le akanjo oditra fa rehefa tena diniana de misy biby novonoana tao natao sorona misy raha nalatsaka tao ary le akanjo de nalaina tamin'io biby io natafy an'Adama mba hamerenana indray ho amin'ny laoniny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona indininy fa raiky amby-roapolo azo lazaina fa nisy pasika tao nisy raha latsaka tao ny andro fafito de tena famantarana sabatany Jehova pasika Jehova araka ny bokin'ny Exodosy toko fa 12 indininy fa raiky amby folo fa pasika Jehova zao nataonareo raha mihinana azy mivalahanareo vosikana nikapanareo ny amin'ny tongotrareo teanareo eny amin'ny tananareo hoaninareo faingana izy tsy asianareo sisa hatramaraina fa pasika Jehova sabatany Jehova pasika Jehova ao amin'ny andro fafito ihany koa io le akanjo-oditra natafy an'Adama sy Eva marika ny famondram-pon'Andriamanitra satria safidy ratsy no ny ainany famantarana hatrany am-pendohany tomboka se hatrany am-pendohany satria tsy sitrak'Andriamanitra mitoeran'ny olona ao anatin'ny faratsiana de ny alanenina izy de tonga ny famonjeny ary zay no manamarika ny zavatra misy tary amin'ny Deutéronomie toko 5:12 sy ny mahafamantarana hoe inona ny mahafamantarana n'le andro fafito nisy famonjeny tamin'ny alalan'le rany zanak'ondry tao le pasika zay tsangam-baton'ny famonjena nataon'Andriamanitra tsy midika akory zany hoe le didy faefatra makasika ny andro fafito de tsy maintsy ho andro fafito foana ny pasika fa ny andro fafito de vanim-potoana anankiray nanambaran'Andriamanitra tamin'ny olona ny famonjena zay vitany tamin'ny nafatesany Jesosy Kristy tamin'ny andro pasika raha tsy mahay mandinika indray tsika de ilaza fa maty sabotsy Jesosy tsy maty sabotsy izy fa zavatra efa vohoman'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany mety hafahafa amintsika ny resaka n'ity zavatra ty eto misy sorona zay natao talohany nalavo any Adama sy Eva efa lavo ny voary tany an-danitra ary rehefa lavo ny voary tany an-danitra azo antoka fa tsy navelan'Andriamanitra tamin'izao fa ny alanenina izy mba merenana andreo voary de ny anjely zay miodina taminy ho amin'ny laoniny ary misy famonjena zay efa vitany zay efa fahafatesany Jesosy Kristy fa no lavo ny satana hatrany am-pendohany zany rehetrarehetra zany niezaka tamin'ny herin'ny tenany fa azo fiadanana izy mba tsy hatonga atsika eritreritra hoe sabotsy ny maty Jesosy fa le sabotsy ny vanim-potoana tena nanazavan'Andriamanitra tamin'ny olona ny famonjena vitany tamin'ny pasika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny le zanak'ondry tsy misy kilema raha fitinana zay rehetrarehetra zay tsy tonga ho azy naninona taona 2024 ny pasika ny hiboka Exodosy toko 12 pasika fihibohana mba andinian'ny olona tena indrindra ny kristiana naninona ny taona 2021 ny pasika zay tsy tao anatin'ny andro fafito fa ny hiboka misy antony manokana fa naninona ny taona 2022 tsy misy ny fihibohana de mitovy amin'ity efa vonona teo daholo ny zavatra rehetra voarin'Andriamanitra hatramin'ny fiadanany hatramin'ny famonjena hatramin'ny fampahafantaran'Andriamanitra ny maizy azy vonona teo de inona ny zavatra mitranga tamin'ny Adama sy Eva
olona afaka manaiky ny safidy ny Andriamanitra de inona zavatra mitranga de rehefa tena afaka iadamaseva de nisafidy ny fahafatesana tonga koa ny taona 2022 matotsy nisy ny fieboana fa ny zavatra mitranga nefa tsy afa misaraka ny am'le loza de zao nisy ny fialan'ny enin'Andriamanitra taona 2020 nisy ny fialan'ny enin'Andriamanitra taona 2021 misitona lesona tamin'izany ve indrindra ny kristianina taona 2022 fa takan'Andriamanitra miteny hoe efa nialany enina ary tamin'ity indray mandeha ty nataoko mifanindry ny andro fafito sy ny pasika de ty ny lalana azahoam-piainana ty ny lalana azahoana famonjena inona ny safidiny zanak'olombelona de ny mampalahelo tsy matahotra n'Andriamanitra ny olona tsy mahatsiaro mitanjaka ny olona manjaitra ravinaviavy ny olona ny fotokeviny ihany ny fotokevitra zay fotokevitra avy amin'ny devoly de ny safidy ny fahafatesana kanefa na izany ary ny zavatra mitranga de zao mitsinjo ny olona zay matoky azy Andriamanitra de tsy gagitsika mato tsy misy ny fiboana tamin'ity taona 2022 ty de Andriamanitra mizaha toetra ny olona manoloana ny selan'ny enina hoe telo taona zay ny alany enina taminareo any izy aminareo ary ny iverinao amin'ny fahamarinana fa ny taona 2022 tsy ahita finjavatra tahaka an'izany tsontsika fa hafa tamin'ity vanim-potoana ity ho an'izay mahay mandray de mamonjy Jehova fa ho an'izay miziriziry de tsisy azo atao raha mahita ny raha izy zay hita taratra ao anatin'ny sabata de tsisy loza ndraiky anananareo mampatahotra ny toejavatra misy am'izao vanim-potoana zao fa eo amin'ny faratapo ny fahatongavany famantarana nambaran'i Jesosy raha zao rereo olona no farany sao de zao misy alan'ny enin'Andriamanitra farany am'izao tontolo zao ary indrindra tena mivantana voalohany tenin'Andriamanitra ke raha toriny de mivantana voalohany ho an'ny kristianina sao de zao ny farafialan'ny enin'Andriamanitra amiko zao aminao de mio tsara ny toejavatra mitranga fa tsy mijanona hatreo ny afatra fa de ho hitantsika moa ny fitohizany sy ny zavatra mampangovotra raha tsy mitandrina ny olona ka miverina ho amin'ny lohan'ny tanteraka voninahitra an'Andriamanitra rery any ivavakitsika Jehovah'Andriamanitra ray de misaotra ny famarinana zay nambaranao taminay matoky sy mino izay fa Andriamanitra mbola tsy te handringana ianao Andriamanitra mbola vonona ny amindra fo Andriamanitra mbola vonona ny amonjy na de taka ny Adamasiva zay fa tafiditra azy amin'ny fahafatesana de ianao mihitsy nandray fanapahan-kevitra na me fitafiana hoditra ho azy mba hiverenana ny fifandraisana aminao mba handraisany indray ilay tombo-kase matoky izay fa fanainao masina de hiasa amin'ny olonao mba tonga ny olonao mba hiverina tanteraka ho amin'ny laonina ka anome voninahitra anao amin'ny mampamorona anao sy amin'ny mampamonjy anao de jereo fa ny zavatra mitranga manerina n'izao tontolo zao petraka eo amin'ny beladana anao miaraka miambo mba afaka amin'i Jesosy izahay raha azo atao ray eo esory aminay zao kapoka mianjato zao fa tsy ho zakanay mivokany misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva